ahoana marina mila fifidianana madio ny vahoaka malagasy. Vaovao lehibe isan'ny songadina ny farany herinandro teo ny fanambarana izay nataony antoko tiako i Madagasikara. Fanambarana izay niompana tanteraka mahakasika ny fifidianana ho avy. Tsara ho marina trano mantsy fa ho avy ny firenena sy ny vahoaka malagasy mandritra ny 5 taona ho avy no vokatry ny fifidianana izay ho atao amin'ny taona 2024 io. Taorian'ny fiaonan'ny antoko sy ny seny ny alakamisy lasa teo. Arak'izany dia niona tamin'ireo mpitarika ny antoko tima isaky ny distrika ny Filomarika Ravalomanana. Mazava ny tanjony nandritra izany dia ny fanomezana toromarika ho an'ny rehetra satria tanjony antoko tima ny mba hiatrehana fifidianana madio sy mankarahara eto amin'ny firenena ka mba ho tena safidim-bahoaka sy tena olom-pirenena no ametraka ny filoham-pirenena izay heveriny tsirairay fa afaka tena anavitra sy hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Ny antoko tima dia antoko nanana ny kandida niatrika ny fihodinana faharoa tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2024 taorian'ny ireny fanonganam-panjakana izay niseho tamin'ny taona 2024 ireny ary mbola niatrika ny fihodinana faharoa ihany koa tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2024. Ny antoko tima no any antokotokana niatrika fihodinana faharoa raha toa ka kandida anavovonana politika na fikambanana antoko politika maromaro no ny fanandrina taminy. Manana vina mazava sy paikady matotra mba hitondrana ny firenena ity antoko ity ary efa hita porofo izany nandritra izay fotoana ny tantana ny Filomarika Ravalomanana ny firenena ireny. Izany no mbola mitamberina ao an-tsain'ny malagasy koa rarina raha mbola manana ny heriny sy mbola miatrika fihodinana faharoa foana ity antoko ity tao anatin'ny fifidianana indroa ny antaona hatramin'ny nanesorany sasany azy tsy hoe eo amin'ny fitondrana intsony. Hiatrika fifidianana tsy ho ela indray Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny zavatra tsapa atreto dia tsy mahatoky ny seny ny antoko politika rehetra izay heverina fa antoko ngeza sy matanjaka eto amin'ny firenena ary isan'izany ny antoko tima. Eo ny endrik'olona izay mandrafitra ny seny fa ny tena olana lehibe ihany koa ankehitriny dia ny fahafantarana fa ilay rindram-baiko na logiciel izay nampiasaina tamin'ny taona 2024 ihany no mbola ho ampiasaina ankehitriny. Izany hoe ilay fitaovana nahafahana nanao doublon sy alabato tamin'ny fifidianana farany no mbola kasaina ho ampiasaina amin'ny taona 2024 io. Tsy ho mentsiny arak'izany raha tsy matoky ity rafitra mpikirakira sy mpikarakara fifidianana ity ireo antoko politika satria efa niarahandrehetra nahita sy nizaka ny vokatry ny alabato izay nateraka io logiciel na rindram-baiko izay ho ampiasainy seny ankehitriny io indray. Hoy indrindra mantsy ny filohan'ny seny raha nanontaniany mpanao gazety mahakasika io hoe inona le tena maran'ny logiciel satria zay tsy voatonona tao anatin'ny ena ny alafany moa zany moa le teneniko teo ny technician angamba raha azonareo atao le directeur ny système informatique teo raha misy fanontaniana. Izay no valiteny izay nataony filohan'ny seny raha nanontaniany mpanao gazety mahakasika ity logiciel ity. Matahotra ve izy fa hivoaka ny tena marina mahakasika io logiciel io ka nailika any amin'ny teknisiana ny valiteny. Io dia efa manamarina sady fa ahina ny isin'ny osoka amin'ny fifidianana. Efa nahitam-bokatra ratsy teto amin'ny firenena ny fampiasana io saingy mbola io no isisian'ny seny ho ampiasaina amin'ny fifidianana ho avy ity. Dia hoy ny antoko tima hoe ary tsy vonona mihitsy ny seny zany hitondra fivoarana ao anatin'izay satria ny valiteny dia hoe iny efa logiciel efa taloha dia hita ny fay ao anatiny maninona ny misy ny mise à jour raha ohatra logiciel taloha. Tena teneniko raha io logiciel io zany ny ampiasaina ohatrany reny hoe tsika eto Antananarivo mbola ampiasa 2 chevaux amin'izao teknôlôjia zao. Marina mihitsy izay voalazana izay. Lisitry ny mpifidy feno sy madio no antoka ahafahantsika manatanteraka fifidianana azo antoka sy anome vokatra ekeny rehetra raha mbola tiana ny ampanjaka ny demokrasia. Manentana ny olom-pirenena rehetra mananjo hifidy mba hisoratra anarana sy anaramaso ny lisam-pifidianana moa ny Filomarika Ravalomanana satria aindehibe ny firenena no resaketo izay tsikaritra fa ataony seny antsirambina ihany. Raha ny vaovao azo aza moa dia misy amin'ireo mpanisa mpifidy na agent recenseur avy amin'ny seny no tsy mandray vola araka ny fanarahana izay natao akory. Atretia mpiandohana zany dia efa tsikatra sady ny antsirambina ataony ity rafitra ity.
toy izao no fanambarana izay nataony Filomary Karavalomanana nandritra ny fiaonany tamin'ireo mpikatroka tima ireo ny sabotsy voalohany volana oktobra teo izay hoe voalohany ho amin'ny mpikambana ato anatin'ny antokotiky Madagasikara na ny tim sy ny RMDM ny rotobe mpanoatra ho an'ny demokrasia manaiky atsika rehetra mba andray anjara feno eo anivony CLRE na ny voamera ifotony misala ny fanasana ny mpifidy anaramaso ny fomba fiasa eo anivon'izany CLRE izany mba tsy siny fanavakavahana na izay mety ho tsy fanarahan-dalàna anaramaso ny opération jugement supplétif sy ny fanomezana kara-panondro anentana ny olona mananjoa ifidy rehetra isoratra anarana ao anatin'ny listy mpifidy hitaky ny fanaovana peta-drindrina na ny famakina eo anivon'ny fivoriam-be fokon'olona ny listy mpifidy alohan'ny famaranana tanteraka izany listy zany anao sy anentana ny olona rehetra anao fanamariana sy fitaraina raha mahita ny tsy fahatombanana ao anatin'izany listy mpifidy zany toy ny doublon kara-panondro mitovy laharana olona maty na tsy ampitony milohan'ny famaranana tanteraka ny listy mpifidy andefa sy ampafantatra ny aty amin'ny foibe eto Belera ireo tsy fanarahan-dalàna rehetra mety hitranga mandrindry ny fanisana ny mpifidy sy mifandrefetana ny listy mpifidy vaovao ary ny fanomezana kara-panondro araky ny voalasa teo ho amin'ny tompony andraikitra ny seny isan'ambaratonga mitonanareo mba hanatotosa izao fanavoazana tanteraka ny listy mpifidy zao ao anatin'ny tsy fiandanina sy ny mangarahara tanteraka sy ny ara-dalàna miantsa anareo mba amela malalaka resolotena ny antoko politika eo anivon'ny CLRE anao ny asany amin'ny fanaraha-maso ny fizotrony fanavoazana ny listy mpifidy rehetra ho anareo tompony ny rekim-panjakana rehetra miantso manainga ny solotena-panjakana rehetra mba tsy hanao teritery na tsindry ho an'ireo tompony andraikitry ny fokotany na ny district eo amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo amin'izao fanavoazana ny listy mpifidianana izao miantso ny mpitondro fanjakana mba hamela malalaka ny antoko politika hisitraka ny zo omeny ny lalàna azy sy hanao ny adidiny amin'ny fanentanana ny vahoaka amin'ny alalan'ny famorim-bahoaka sy ny ainao manjery eto ampamarana azy dia manainga ny vahoaka malagasy rehetra mpandray andraikitra manoloana ny raharaha-pirenena tandrefy azy avy mbola mamerina ny antso avo ny amin'ny tokony anaovana ny fiaraha-midinika concertation nationale andraisany rehetra anjara anatsarana io lalàna sy rafitra izay mifeny fifidianana izay misy ankehitriny io satria mbola mafisina ihany fa tsy hahafahantsika anatanteraka fifidianana madio sy ame voka-pifidianana ekeny rehetra raha io lafi-pifidianana misy ankehitriny io no ety manatanteraka ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena mazava izany
miantso ny rehetra ny filoha-marikaravalomanana mba samy ijery sy anaramaso ny fanavozana tanteraka io lisy mpifidianana io. Mazava ny antony 5 taona angarangidina no niaritra ny vokatry ny fifidianana feny doublon sy fampiasana karapanondro ozoka ny vahoaka malagasy. 5 taona no anjara fahefan'ny mpitondra fa ny ambiny kosa dia fahefana ho an'ny vahoaka. Raha ho any antoko-timy dia mazava izany toromarika izany fa ny fanaraha-maso ny lisy mpifidianana sy ny fangatana ny anaovana audit international momba ilay rindram-baiko na logiciel io. Tsy tokony ho antoko politika irery no iady sy itako fifidianana madio sy mangarara io fa ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy. Raha tsy aivina mantsy ny vokatry ny fifidianana feny doublon tamin'ny taona 2024 iny dia fanondranana antsokosokony harem-pirenena, fanaovana kolikoly, fahantrana manara-penitra, fampanantenana pokaty, rano tsy misy, jiro tsy misy, vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra, ny tsy fandriam-pahalemana, fampioroorona, fanagadrana izay mahasamany hevitra marina sy tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra, fanaovana ny mpitandro ny filaminana ho fitaovana politika, marary ny fiarahamonina, miavery iresoto avina. Ny resaka hoe fanajana ny mahaolona izany moa dia efa tahaka ny hoe angano, asa hoe ho aiza ihany itira malagasy ity, mitady tsy ho isy arofanina intsony fa tena samy mandeha samy mitady arak'ilay hira. Lazaina hoe ho fanovana ka efa nimbana no nitranga. Izany no antony itakina fifidianana madio. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?